Disonjara tao anatin'ny famaranana ny taom-pianarana 13 efatra amby 12 ihany koa ny sekoly iray etsy Ambohitsiry Andranombevava ny maraina teo moa natanterahana ny lalana. Nanatanteraka etsika goavana ho famaranana ny taom-pianarana 13 efatra amby 12 ny collège privé Les Loupiaux etsy Ambohitsiry Andranombevava ka nisy ny seho izay notanterahan'ireo mpianatra isa-dakilasy ho fanambariana izany. Allons-y. Raha nambarandramatoa Rafarasoa Alislal tadeny sekoly dia tombony ho azy ireo ny fananana mpampianatra zadra raha sy toerana malalaka ary foto-drafitr'asa tsara. Tamin'ny ankapobeny zany ny valin'ny fanadinana dia tsara satria nisontra kilasy daholo ny mpianatra afa-tsy 3 sy 4 teo ihany izay tapatapaka matetika ka voatery tsy maintsy hanao famerenana kely ahitana ny tena fahaizana. Ny amin'ny ankapobeny ny nahazo valisoa dia ny nahazo moyenne 4 no miakatra. Ny moyenne ambony indrindra teto zany moyenne nandritry ny taona no niraisinay ny secondaire nahazo 16,45 ary primaire nahazo 18,60 ny ankizy anankiray. Nilaza ihany koa ireo ray aman-dren'ny mpianatra fa afa-po amin'ny kalitaon'ny fampianarana izay azon'ny zanak'izy ireo. Efa eny taona zany izay ny zanako nianatra tato tamin'izy vitra tato mbola tsy nahay teny akory fa tato mihitsy izy ary nianatra ny teny fa le izy moa zazatokana an-trano dia tenin'ny dokotera hoe alao alefa mandeha amina toerana misy ankizy maromaro izy amin'izay mandroso haingana. Nisy masotsivana isan-karazana napetraka tamin'ny safidy fianarana. Ny programma zany nampita hoe tamina fianarana hafa na teto amintsika na tany ivelany dia hitako tsara hoe maharaka tsara izay mpianatra mitovy niveau aminy mpianatra eto amin'ny Loupiaux. Fantatra fa efa misokatra isan'andro ihany koa ny fisoratana anarana eny an-toerana satria dia ny voalohan'ny volana Oktobra ho avy izao ny fidirana ho an'ny taom-pianarana 14 sy 15 ao amin'ny collège privé Les Loupiaux.